Mbola baraingo araka izany ny fandraisan'ny Madagasikara ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja baolina lavalava sokajy by izay tokony ho raisina moa amin'ny volana Jona ho avy izao. Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia nankalazaina androany andro maneran-tany ho an'ny fizakamanana ara-tsaina. Ho antsika eto Madagasikara dia lomarina teny amin'ny ofisy malagasy misana ny fizakamanana ara-indostria na ny OMAPI izany. Lanonana izay natria ny ministry ny industrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Ny OMAPI no atongondra raha-mpanjakana misahana ny fitantanana ny fizakamanana ara-indostria na ny propriété industrielle eto Madagasikara. Ny OMAPI dia manome ny mari-pananana na ny titre momba ny zava-noforonina, marque, sary sy modely ara-indostria ary anaram-barotra. Fantatra nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fizakamanana ara-tsaina androany izay nomariana teny anivon'ny OMAPI Ambanidia fa misa 574,100 ireo fangatahana voaray teo anelanelan'ny taona 1,240 sy 5,240 izany hoe manodidina ny 7,220 isa-taona. Mitana anjara toerana lehibe ny OMAPI manampy ny olona amin'ny mety osika hitranga. Raha vao mitsaika ao anaty eritreritra ny zavatra hoforonina dia tokony tonga dia ho arovana izy. Izay nefa ny culture, izay ngamba niverenako amin'ny thème teo hoe culture tokony réinventena satria matetika na orinasa lehibe izao ara efa mitsangana le orinasa izay vao miaro an'le marque izy dia sahirana izy raha tsy voarainy le marque satria efa nanan'le olona nefa ny vola efa lanina nanganana azy. Misy ireo tanora anatanteraka fitsidiana eny anivon'ny orinasa ny volana May hatramin'ny faran'ny volana Jona ho avy izao mba ampahafantarina ireo orinasa ny mazava-dehibe ny fametrahana ny fangatahana mari-pananana eny anivon'ny OMAPI. Ny ministry ny industrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina Andriamatoa Shabani Nourdine dia nanamafy fa vonany hanome tanana ny departemanta izay sahaniny. Zava-dehibe tokoa ny fiaraha-miasa indrindra ny fiarovana an'ireny fahaiza-manaontsika reny na amin'ny lafiny industrialy na amin'ny lafiny intellectuel indrindra ho an'ireo mpanakanto ireo ka tonga ngamba ny fotoana hanamafisana an'izany. Nitokanana androany moa ny biblioteka digitale eto amin'ny OMAPI ahafahana manamora ny fahazahoana atotanisa sy atotan-kevitra ho an'ny orinasa sy hanamafy ihany koa ny fahaiza-manaon'izy ireo.